isan'ny asa tanterahany consul de Monaco eto Madagasikara ny fijerenany maha-olona eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny fahasalamana. Namita-iraka tato amin'ny faritra ny talehan'ny tetikasan'ny consul de Monaco izay nanolotra fanampiana ho an'ny fanabeazam-pirenena ato amin'ny faritra Menabe ka nisy ny solosaina izay natolotra ho an'ny Cisco-D mandrafitra ny draine Menabe. Eo ihany koa ireo fitaovana ara-panatanjahantena izay natolotra ho an'ny mpianatra ato Menabe hoentina etrehana ny sport scolaire. Anisan'ny manjoia ny fampiasana izany fitaovana izany. Tsy manolotra fe manolotra fotsiny izahay satria araka ny efa nolazaiko teo amin'ny taona maromaro ny fanohananay ary fiverenanay amin'ny faritra anankiray isan-taona dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny suivina ny fanjoriana ny fampiasana an'ireny fitaovana ireny. Dia ny afaka moa dia rehetrarehetra ifanomehana atrany sady voalohany mikajy ny fananamorona fa indrindra tsy handiso fanantenana ny palme. Misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny consulat général Monaco ty izay mamatsy fitaovana andeto mpianatra ato amin'ny draine Menabe reto. Betsaka ireo fitaovana toy ny fanamina, maillot sy ireo baolina lalaovana mandritra izany fanatanjahantena zany isaorana amin'izay fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta zay satria hita tokoa raha misy draine 13 eto Madagasikara dia anisan'ny tsy latsa-danja tamin'izany draine Menabe nahazo n'izao fanomezana izao. Dia mahafaly ny ministère izay solotena eto ny misaotra amin'ireo mpiara-miombatoka ny consulat général Monaco izay tonga eto amin'ny faritra Menabe manolotra reto fitaovana reto. Dia tsy ny fitaovam-panatanjahantena ihany no entiny zareo fa misy koa ireo solosaina izay avoleta izay entina fampitaovan'ireo lycée dimy ato anatin'ny draine Menabe. Misy ny fanjoriana tsy hoe omena ny fitaovana fa misy tokoa ireo fanaraha-maso akaiky ireo fitaovana ireo na ny solosaina zany na koa ireo baolina ampiasan'ny mpianatra tokony tsisy zavatra atahorana fa miasa araka ny tokony izy ny tokony atao tsirairay. Ary taorianan'izay moa dia nisy ny fanolorana fanampiana ho an'ny CSRR Morondava izay hoentina hijerena manokana ny lafin'ny fahasalamana ary mezana tohana ihany koa amin'ny fijerena fahasalamam-bahoaka eto amin'ivon'ny faritra Menabe. Velom-pisaorana manoloana izany moa ny tompona ndraikim-panjakana eto an-toerana izay tarihan'ny prefet-ny Morondava ary eo ihany koa ny talepatra ny fanabeazam-pirenena ato Menabe sy ny avy eo anivon'ny fahasalamana. Tafiditra ao anatin'izay fandaharan'asa fahasalamana izay indrindra ny fanolorana fitaovana ny hôpitalim-panjakana manerana ny Madagasikara. Safidiana manokana moa zany ny hôpitalim-panjakana satria arak'izay amin'ny fanjakana anazy izay dia ho an'ny vahoaka indrindra ny tena tanjonay amin'izay fanohanana izay ka toloranay fampitaovana médical moa zany ao ny équipement toy ny PSBB, ny appareil amin'ny resaka gynécologie, ao ihany koa ny consommable toy ny sonde, ny seringue sy ny sisa ahafahan'ny hôpitaly miasa ampilaminana na dia vitsy ny fitaovana atolotray dia atolotra izany mba ahafahana maneno ny mety ho charge ny anivon'ny hôpitalim-panjakana fandraisan-tantanana ny vahoaka. Mankasitraka ny consulat de Monaco amin'izao fanomezana ny hôpitaly manara-pianatra sy HCR na Mahora Morondava zao. Ary ireo zavatra ireo zany dia tena ilainay mankasitraka ny consulat ary ny fanirianay dia mba hitohizan'izao
fanomezana sy fiaramiasa zao.